fanaramasina. Fa zava-dehibe ny fanarahantsika zany. Ary Jesosy laza momba an'izay. Baiboly laza momba an'izay. Donc resika Jaona 20. Jaona 20. Dia 20 tsika laza famarinana rehetra raha zay fa 20 fa 20 misy telo resitsika ao zany anatin'io. Jaona 20 ny amin'ny hoe fanamasy tamin'ilay zatsika zay toko itariana antsika tsirairay avy. Dia manakajy indrindra son excellence le Saint-Esprit le fanamasina le zatsika. Ny fanamasina, iza ny fanamasina, inona ny rôle, inona ny zavatra atao ary manahoana ny fanamasina, ho an'izy ny fanamasina. Amen. Mety efa fantatrao zany, mampatsiahanao zany fanamasina fa mety tsy mila fantatrao zany fanamasina, mampahiratra masonao dia alalanao famarinana. Jaona 20 andiny voalohany. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-tranon'iray misy toerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza aho fa efa tenanareo aho fa andeha manamboatra fitoerana ho anareo. Ary rehefa lasa ary vitako ilay fitoerana ho anareo dia verina indray aho ary akanareo any amiko ary any amin'izay misy no misy anareo koa. Zavatra anankiray voalohany eto momba ny tena eto aza malahelo ianao. Aza malahelo ianao fa mandalo ny fiainanao eto tany. Aza malahelo ianao fa Jesosy lasa an'iny manamboatra fitoerana ho anao. Ao an-trano izy misy fitoerana maro, misy trano be tabe. Jesosy koa zany ilay manamboatra fitoerana. Jesosy ilay architecte manamboatra fitoerana, manamboatra fonenana ho anao. Rehefa vita izay fonenana zay verina indray akanao any amin'izay toerako mitoeranao. Nalahelo no mpianatra maniaraka tamin'i Jesosy tena finaritra be teto tany. Nalahelo no mpianatra, repetera tena niaro Jesosy koa tsy sanatria anao zany atolotra vonono zany. Fa faly mpianatra hoe mitombo nofo, mitombo ny hazan-drano, sitrana ny marary, tsangana maty, sitrana ny boka, klemaina mandeha, ny olona voakezany bevoly afaka, ny olona nisy nanamepoka no afahany. Faly zany tena Jesosy. Nefa tsy maintsy andeha amin'izay Jesosy. Dia nalahelo fa andeha Jesosy. Fa Jesosy ny teny aza malahelo ny fonareo. Androany koa Jesosy ny teny aminao, aza malahelo ny fonao. Aza malahelo ny fonao. Fa misentry ny mahatonga anao tsy alahelo dia ny finoanao tsy mampalahelo anao. Minoana Andriamanitra izy ary minoa koa. Azonao izy. Ilay finoana zany tsy hatonga anao alahelo. Satria fantatrao hoe misy raha devoa ao Jesosy. Tady divisana an-tranano zany ianao na raha devoa amin'ny Jesosy. Tady divisana an-tranano hoe misy depara imminent. Zany hoe fiaingana efa tena miatra, tena miatra hoe tena akaiky mihetsika io dia lasa io. Ianao izay manana an Jesosy. Akaiky mihetsika io dia lasa ny depara tsika e. Dia aza malahelo anao fa mifaliny amin'izany. Dia misy toerana maro ao izy nanamboatra fitoerana ao anao Jesosy. Mety tsy dia misy fitoerana tsara ho anao eto tany, tsy mampaniky zany. Vetivety fotsiny io. Mety tsy dia misy plasy betabe, tsy mampaniky zany. Fa Jesosy mahafantatra izay tsara ho anao foana mandravery. Fa an'ilay andro any an-trano iray misy fitoerana maro. Tiany any, tiany any, tiany any, tiany any. Vity fitoerana iny, tonga amin'izay izy mampiakatra antsika. Dia izao mandrapatonga nefa, mandrapatonga an'izay nefa, dia Jesosy ny tena tsy amelanareo kamboty aho izy fa ankaty aminareo aho. Zany hoe ny zavatra nataony tompo dia izao, rehefa lasa izy dia tsy nandeha lasa izy fa mandefa ny fanamasina izy. Ny fanamasina io zany dia izy io
ny fanahany ray, ny fanahany Jesosy Kristy no mitoetra ao ampino. Ny fanahany Jesosy Kristy no mitoetra ao anatinao mandra-pahaverenan'i Jesosy. Ty vatany lasa fa ny fanahany mamparitany amintsika tsirairay avy. Ny fanahany no omeny antsika tsirairay avy. Dia io fanahy io, ny anaran'io fanahy io voalohany indrindra dia le hoe consolateur. Zao na tomevana ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Andiny fahenina ambin'ny folo aloha e. Zao na tomevana ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo. Ary izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra mba hitoerany mandrakizay ao aminareo. Ilay fanahany fahamarinana izay tsy azo zao tontolo zao raisy satria tsy hitany na fatany fa ianareo no mahalala azy satria izy mitoetra aminareo ary izy ho ao aminareo. Tsy hamena anareo hokamboty aho vetivety foana dia tsy hahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no mahita satria velona dia velona koa ianareo. Zany fahamarinana lazain'i Jesosy. Zany fahamarinana lazain'i Jesosy hoe za angataka amin'ny ray. Le fanamasina zany dia Jesosy no nangataka azy any amin'ny ray mba hampidinana azy ho ao aminao. Jereo hoe zany fitiavan'i Jesosy zany hoe Jesosy Kristy no mangataka any amin'ny ray handefasana ny fanamasina ho ao aminy sy ho ao aminao. Ary io sisy fanahy io dia inona ny anarany? Mpananatra. Tsora manelemana izy misy hoe mpampiomona. Amin'ny teny frantsay izy hoe consolateur. Maninona natao hoe consolateur? Maninona natao hoe consolateur satria misy fotoana zany mila consoler tena. Midika hoe consoler dia mampiomana, mampitsaka, manampitangy, mampahery. Tena nefa ny Jesosy io fanahy io, io fanahy masina io ho ao anatinao, ampitsakanao. Ho ao anatinao, hanome fifaliana ho anao. Ho ao anatinao, hanome hery ho anao, hanome fifaliana ho anao. Nomeny ny fanahy masina. Consolateur. Endry Jesosy, endry satria fatany fa isy ady, isy fahoriana, isy vesatra, isy zavatra maro manahirana. Dia raha tampotambolona dia tsy afeno anao. Raha conseil-an'ny olona dia tsy ho maro. Raha vahaolana omen'ny olona mety tsy aompy. Dia ny fanalahidy vahaolana nomen'ny tompo eo tsy hoe alefa ny fanahy masina. Consolateur ny anarany. Zany hoe rehefa mitoetra ao anatinao fotsiny io fanahy io dia inona ny zavatra iainanao? Consoler anao. Zany hoe lasa mahay mitony ianao, mahay manginy ianao, mahay faly ianao, dia mahazo hery ianao. Zany hoe zava-dehibe ny fahalalanao an'izany hoe asa ny fanahy masina ao anatinao zany hoe tsy miasa koa izy raha tsisy zavatra amin'izany. Zany hoe tsy hitanao maha-consolateur azy raha tsisy zavatra ilana hoe consolateur ty. Ohatra zao misy vovon-tsavony manafotsy be. Tsy hitanao mihitsy fiasan'iny hoe manafotsy be vovon-tsavony raha tsy misy. Raha tsy misy lamba maloto. Raha tsy misy lamba tena hoe mila kosehana dia tsy hitanao hoe mandaitra tokoa io vovon-tsavony io. Inona tiana lazaina amin'izay? Tsy hitanao koa zany hoe manome fifaliana io fanahy masina io, mampahery io fanahy masina io, mampitaky io fanahy masina io, mampiono io fanahy masina io. Raha tsy asiany tompo zavatra mitsanga aloha ohatrany hoe mampalahelo, makify, mareraka, matrotraka. Dia hitanao amin'izay hoe tena makify, mareraka, matrotraka, mampihety mety hoe tena hoe ampitomany mihitsy ty zavatra mitsanga ty. Dia iny fa alefa ny tompo fanahy masina. Dia ilay mitomany teo lasa tsy mitomany tsony. Dia kivy teo lasa tsy kivy tsony. Dia reraka teo lasa tsy reraka tsony. Dia malahelo teo lasa tsy malahelo tsony. Azonao hoe fiasan'ny tompo. Azonao hoe fiasan'ny tompo ampiainanao. Zany hoe mba iainanao ny fanatrehan'ny fanahy masina. Dia misy zavatra asehon'ny tompo mba hitanao mampiasaina amin'izay ny fanahy masina zany ao anatinao hoe aika izay izy ty. Ny olona malahelo no afaka miteny hoe nampifaly ny fanahy masina. Fa raha faly foana izy tsy hita mihitsy hoe nampifaly azy ny fanahy masina. Fa sy ny tompo zany hoe antony mihitsy hoe tokony alahelo mihitsy ianao hoe ny olona ragaty atao tsy malahelo akory ianao, atao tsy kivy akory ianao, atao tsy mitomany akory ianao. Dia hoy izy ianao hoe fanahy masina ao anatinao manao any. Fa raha raisiko ny fanahy masina, rehefa miditra ao anatinao ny fanahy masina dia manova anao zany. Fa izay olona fa adaladala ianao. Petera sy ry Jakoba sy ry Jona anie rehefa azo ny fanahy masina dia hozy ny olona hoe ireo idiot e, adalo ireo e. Satria tsy araka ny fisainan'olona intsony
fataon'ny fanamasina. Zay mahatonga ny tompony teo ny tsy fihevitrareo, lalako tsy lalanareo, fisainako tsy fisainanareo. Lozikan'ny olona tsy lozikan'Andriamanitra tsony. Dia ianao rehefa manaraka ny lozikan'Andriamanitra nefa mijery anao ny olona ara-mofo, dia lazain'ny olona fa misy fahavoazana ianao. Lazain'ny olona fa misy kely ianao. Lazain'ny olona fa namofo ianao. Nefa normanao tsy norman-tany tsony. Amen. Normanao tsy norman zao tontolo zao tsony, fa normanao efa norman-lanitra. Alleluia. Ny fomba fisainanao, ny toe-ponao, ny fomba fiainanao efa fiainan'ny lanitra. Dia zay mahatonga ny olona tsy comprendre. Zay mahatonga hoe fa na tsy hita an'izao tontolo zao ary tsy fantany, tsy azo ny raisiny. Ianao nefa aiza misy anao? Eto amin'izao tontolo zao misy anao. Dia lazain'ny olona fa bizara ianao. Marina sa diso. Lazain'ny olona fa hafahafa ianao. Hitanareo miseka tataizana ihany nareo re. Iza ndraiky nandeha miansainareo ohatry zany. Iza ndraiky na nadaladalanareo tany amin'ny sekitana. Fa tsy efa fanamasina ao anatinao. Manova fomba fijerinao, manova fomba fiainganao, manova fomba fandehanao, manova ny fonao. Io fanamasina io. Io fanamasina io tena miasa mahery vaika ao anatinao. Misy raha lahy saina vavy rehefa miresaka amiko, dia hoe raha za taloha zany dia tena efa misy tototra. Fa rehefa ao ny fanamasina tsy hita intsony ny tototra. Ny olona ndray tena io ve dia tsy valinao mamoana zany ataonao zany. Dia ny olona ampirisika anao efa valio. Fa ianao rehefa ao fanamasina tsy mahavita mamaly intsony ianao. Rehefa tonga aminao ny fanamasina manana famelan-kelo ka tena mahery vaika ianao. Lasa nao fahavalonao raha lasa tianao. Fa zany miracle zany. Dia zay lazain'ny olona fa adary ianao hoe tena ny fitsahana nefa mbola misaotra. Zay ny fiara fanamasina, zay ny miaraka amin'i Jesosy. Jesosy ake moa izy netaka ny ondra dia hovonony. Rehefa hoentin'i Jesosy tsy namaly zany Jesosy zany na kely ary. Nefa izy manana marina, izy manana ny rariny, izy le tsy manana tsiny. Dia ianao nandray tsy manana marina ve mbola hitrotra sy menomenona sy hitatatapa. Tsy ianao mangina fotsiny. Toy ny ondro vonoina moa izy. Tsy namaly mihitsy zany izy. Fa nandeha fotsiny. Rehefa manana ny fanamasina ianao mamela heloka. Na iza nanao ratsy taminao, na iza nanao ratsy taminao. Tsy ianao manao ny fanao anatinao. Raha ianao taloha dia be fo. Raha ianao taloha dia be lololo. Raha ianao taloha dia mialy amin'ny tion-dalana. Tsy ho tatako atsy ena. Fa mety ho marary azy mihitsy. Mety kely mihitsy. Ataotaoko mihitsy. Fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao ravo zany. Tsy vita intsony le ataotaoko. Tsy vita intsony le mekikely. Tsy vita intsony. Fa raha fialahana takola atao akavana dia izy ahoana no fialahana koa ny akavia. Tiare. Izy nareo ahoana. Rehefa ao anatinao fanamasina, misy koa olona tena manana Jesosy, feno a Jesosy, ranana Jesosy lazain'ny olona fa drogué izy. Drogué misy nareo tika sektanareo. Nefa dia fanamasina no mitarika azy eo. Raha misy mamelaka tananao takolako ao hita omeo azy koa ty. Raha misy maka ny akanjonao omeo azy hatramin'izay akanjo hafa ao. Raha misy mitenenao hoe ndao mandeha mailo ray mandehana miaraka aminy mailo roa. Aza manaiky resiny ratsy ianao fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Tsy vitanao zany tany sainao. Tsy vitanao zany raha hoe tena zay filozofia hoe. Tsy filozofia zany fa fanamasina amin'ny latsaka ao anaty manova anao mahatonga anao hiaino ohatran'izany. Azo ve manome fiainana, manome fifaliana mizara. Ranona ny fahavalonao omeo hoanina izy. Raha mangeta eny izy omeo rano izy hosotrony. Raha manao zany ianao manavatra vainafo eo an-dohany. Ary izy higafigafi ianao, izy amenimely ianao, izy tena hoe kely ny anapotika ianao. Ianao efa potika ka atao ninao potehana tsotra. Ianao efa potika ao amin'i Jesosy e. Ny olona potika efa potika tsy sakafona intsony hoe potehandria, ianao efa mipotehana Jesosy. Dia rehefa ao aminao ny fanamasina, tia ianao anavy ny fahavalona. Satria fantatrao fa ianao koa ny fahavalon'Andriamanitra.
ianao koa ke fahavaloan'i Jesosy, ianao koa ke meloke nanao ratsy teo anatrehan'ny tompo hoe fa navelan'ny tompo ianao, ka ianao ve navelan'ny tompo tsy hamelany hafa. Amen. Ianao ve diovin' Jesosy tamin'ny rano no sasany, nefa ianao ratsy, ianao miendrika afaka any amin'ny helo. Dia nohon'izay nisy meloka sy ratsy taminao dia ianao tsy hamela azy. Raha tsy mamela azy ianao dia ozy tompo hoe za koa tsy hamelanao. Fa mila famelan-kely, fanamasina mela ao anatinao fa anao manana izay famelan-kely kosa. Tsy ianao manao an'izany fa ny tompo. Tsy ianao manao an'izany fa ny tompo izay dia transformation hoentin'ny fanahy anatinao. Ry Petera, ohatran'ny hoe teny Petera foana io moa zany ny apôstôly, ny fiangonana miorina amin'ny fanorenan'ny apôstôly. Petera olona nahery raha zany Petera zany. Nahery raha zany olona sasa. Olona tena hoe niaro an' Jesosy, olona sa zany e. Dia rehefa Jesosy misy hoe izaka tenitenenin' Jesosy hoe za ho atolotra dia vonona dia tsara amin'ny andro fatelo. Dia Jesosy dia tonga Petera tonga dia manatona an' Jesosy kosa hoe sanatria aminao zany. Ray manokana an' Jesosy. Dia tenenin' Jesosy izy hoe anivoako ianao Satana. Fa tsy miseran'ny sainan'Andriamanitra anao fa ny olombelona ihany. Petera tahitaita be Petera hoe Jesosy anaiza andahanao zany, za tsy andahanao mihitsy e. Naneno nefa ny akoho intelo efa nandaha Petera. Tahitaita. Petera rehefa nenjehan'ny mpisambotra Jesosy, misy Petera niaro an' Jesosy, ary navoaka an' Petera ny sabatra dia kapainy ny sofiny mpisambotra an' Jesosy. Ny kapainy ny sofiny. Dia hoy Jesosy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao iny. Ampidiro ny sabatra ao iny. Ianao koa teny amin'ny tompo ampidiro ny sabatra ao. Ianao mikapakapa sofin'olona. Ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Fa tsy ilainy zany. Hoy Jesosy hoe za tsy mila fiarovanao, za ihany manolotra an'io haiko io. Rehefa tiako atolotro io dia atolotro. Rehefa tsy atolotro io dia tsy atolotro. Fa raha zao fotsiny amin'ny aso ankiray hoe tena alefaso ny tompony anjely. Amina milion dia tonga ny anjely. Fa za mihitsy ny te hanolotra ny haiko manao. Dia teny zany Petera zany tena tratra foana e. Tratra foana nandahan' Jesosy etiketipo. Fa rehefa nilatsaka tamin'ny Petera ny fanahy masina. Halleluja. Rehefa nilatsaka tamin'ny Petera ny fanahy masina. Lasa tena tara nampory an' Jesosy. Olona marary tonga dia teneny hoe mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Avy eo Petera kapohany, oka izay miteniteny an' Jesosy io. Oka izay mitoritory an' Jesosy io. Ela be mpialina sy tsy tia. Ozy Petera hoe tsara ao nareo na marina ao anatrehan'Andriamanitra. Fa zay dia tsy maintsy manambara zay rehetra renay. Ary Andriamanitra ny tombony ekenay mihoatra noho ny olona. Ary rehefa mamaky ianao ao amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa voakapoka Petera, lasa izy mivoaka nanete dia faly izy hoe kapohana amin'ny amin'i Jesosy. Zay kely hoe adala amin'izao tontolo izao e. Izay mbola adala tolon'ny Petera koa rehefa voakapoka nefa mbola faly ihany. Satria ao aminy fanamasina manova mihitsy e. Manova mihitsy. Dia voakapoka izy dia hoe faly satria kapohana noho ny anaran'i Jesosy. Ary zay ka tonga Petera nanoratra amin'ny Petera hoe raha ohatra nareo enjehana noho ny fahamarinana, mifaliana reo fa mifanahy vonahitra no mitoetra ao anatinareo. Ianao zany mba mitoetra ao amin'ny fahamarinana, ianao mitoetra ao amin'ny fahamasinana, nefa misy tsirariny mianjady aminao, misy akasiparana mianjady aminao, mifalia anao fa mifanahy vonahitra anao anatinao. Fanahy vonahitra anao anatinao, Jesosy zany mitoetra ao anatinao. Halleluja. Dia tsy vita an'izay fa sa Petera. Ary nefa na Petera kena anaiky ny fatsihana teo amin'ny asom-pizaliana teo. Zay za tsy mety koeran'ny Jesosy nefa alao ny anahy lohako ny amin'ny miokana. Satria tao aminy ny fanamasina dia miova mihitsy ny fomba fisainana. Tsy nara intsony ty vatany teo olevo, tsy nara intsony. Tao amin'ny fanamasina. Karaha tsy tao amin'ny fanamasina tsy navita an'izany izy. Tsy navita an'izany izy. Paoly ohatra an'izay, Paoly olona mahery vaika koa zany. Ary zany nakataratasy be da be mihitsy amin'ny fiangonana, nanenjehana ny fiangonana, nanenjehana izay milaza hoe miaraka amin'i Jesosy, nakataratasy fisamora ny Paoly. Fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy nirodana ny mahasôly azy. Asa Paoly izy. Teo amin'izay izy tena olona feno fitiavana. Olona feno fitiavana. Raha mamaky ianao ny epistily soratan'i Paoly reo, tena misy olona feno fitiavana ny Paoly. Olona mpamono olona taloha, olona mpanenjika taloha, olona mpandratra taloha. Fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy, nilefa. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy,
maty. Rehefa tafaona amin'ny Jesosy lasa feno fitiavana, nikapohany Paoly, karavasiny Paoly, nitorohana vaty Paoly. Fa tsy namary Paoly. Izy Paoly izay tenenina mafy fa mamaly moramora. Mba ianarantsika ne. Mba ianara moa ne zany. Tenenina mafy zay misy izy fa mamaly moramora. Iza zao tenenina mafy fa mamaly moramora. Mila ny fanamasina aby sy ianao. Saby. Fa rehefa tenenina mafy dia mamaly moramora. Tenenina moramora mamaly moramora. Satria efa ao anatinao ny fanamasina. Miova koa zany Paoly zany. Nandao azy daholo ny olona. Misy foana izy mamoratra ny Timoty. Nandao anazy daholo ny olona taty izy. Olona vitsy foana sisa. Ary tamin'ny nisy fitsarana dia zahare sisa avy teo. Na nandao anao daholo zao olona rehetrarehetra zao ny fanamasina ao anatinao, tsy mandao anao io fa mampionona anao, manome fifaliana ao anao io. Tsy kamboty ianao. Amen. Eo mason'ny olona anao kamboty. Eo mason'ny zao tontolo zao anao kamboty. Ao anatinao misy hery tsy haitoana. Misy hery vaika, misy fahefanao. Misy afo ny fanao. Amen. Dia io no mitahaka anao, io no manosika anao, io no manova ny fitoratenanao. Dia aza kivy ianao, aza reraka ianao, aza miempoka ianao sy sasakoana koa io ohatra tsy namaly mihitsy ana amin'izay, za amaly kosa amin'izay manomboka zao. Azo mivaina izo le izy tamin'ny farany. Nanomboka tamin'ny fanavy ianao dia anamarana mofo. Dia tena ohatrany reraka kosa foana ve nandefotra aminao io, mandefera foana. Firan'izao tontolo zao raha mahimira hoe mandefera. Dia ianao ambaka an'izao tontolo zao hoe mandefera foana, fanamasina foana ianareo mandeha. Nahoana nareo izy Paoly raha mandefitra kely manoloana tsy rano. Maninona raha mamanaiky ambakaina kely nareo. Fa amin'izao fotoana izao zany ohatrany efa sarotra be ilay fiainana dia nandino ohatrany be losy, misy frustration mitsotra mitsotra foana. Fa ivereny kely ny Baiboly, zany tsika iverena kely Baiboly atao tena atao raha zay ataony any atao antsika amin'ilay atao amin'ny Jesosy. Fa Jesosy ho ady manao. Aza mamorona planina koa ianao manina olo. Aza mamorona planina koa ianao tena hoe hiadivana manolo. Fa anao Jesosy ny anao planina. Aleo fanamasina ao anatinao. Io manamarina anao io. Raha isy aparika anao, isy teny ratsy ianao, aza miteny akory ianao. Tompo foana manamarina an'io amin'ny fotoana. Raha marina ianao. Raha marina ianao, raha mahitsy ianao, tompo foana manamarina an'io amin'ny fotoana. Amen. Tompo foana manamarina an'io amin'ny fotoana. Alleluia. Tsy averako kamboty ianareo. Tsy averako ireny ianareo. Akaty aminareo aby. Ary aty anareo dia ampitiminy ray koa. Adiny faharoapolo. Amin'izany fotoan'izany izay manana ny ditoka mitandrina azy dia izy no tia. Ary izay rehetra tia dia ho tiany ray koa. Ary tiako izy ary iseho aminy ahy. Hitanao hoe zany. Iseho aminy ahy. Amin'ny teny frantsay izy hoe je me ferai connaître à lui. Zany hoe révélation zany. I Jesosy mihitsy no se révélé aminao. Miseho aminao. Azonao hoe zany. Tsy ho ampianarin'olona nareo izy Jaune. Tsy mila ampianarin'olona nareo sisy fanamasina. Mihotrona ao anatinareo no mampianatra anareo. Zany hoe alohan' izay hoe boky raisinao, alohan'ny hoe izay toriteny raisinao, alohan' zany rehetra zany fanamasina ambony zay rehetra izay. Manamarina hoe izy io, na tsy izy io, izy io, na tsy izy io. Amen. Tadio le verina kely ary amin'ny efa fito ambin'ny folo hoe fanahy fahamarinana izay tsy azo zao tontolo zao raisina satria tsy tena fatany fa izy no ao aminareo. Io fanahy fahamarinana io matoly izy hoe esprit de vérité. Hitarika anao marina. Be da be tsy inona ny tsy marina. Be da be ny diso, be da be ny langy, be da be ny sandoka. Dia tsy vitatsika raha voatsika rehetra. Veritsy, vao vitatsika. Fa misaoran'ny tompo hoe nalefa ny fanahy. Rehefa ao anatinao io, tsy voavitaka izany. Satria fanahy fahamarinana ao anatinao. Tsy alezy zany fotsiny ianao rehefa ohatra misy mitoka zay avy amin'ny tsy alezy zany fotsiny ianao rehefa hoe misy boky vakianao na toro-tena sinao ka tena hoe manjaka ao anatinao fanamasina. Io tena hoe tsy izy. Dia manana hoe fanahy ny fahamarinana ianao izay mampianatra anao hitarika anao marina rehetra. Amen. Hitarika anao marina rehetra. Iza zany?
Andito fenina amby roapolo. Andito fenina amby roapolo a fa ny mpalaratra ny mpampiolona zany ny fanahy masina zay ho alefa nyray amin'ny anarana no mampianatra anareo zavatra rehetrarehetra ary ampatsy azy rehetrarehetra olazaiko taminareo zay koa nataon'ny fanahy masina zany io mampianatra anao isanandro dia nio zay lazay pôsipôly amasaikomoty fa mety tontolo fahazavantsainy ianao ny am'izany salamy fa roa telopolo andininy fahavalona fa siveo hoe anolotsaina anao a itsinjo anao maso anora anao zay tokony ataonao ny fanahy masina io mitarika anao io mampianatra anao manora anao zay tokony ataonao io izy izy ampianatra anareo zavatra rehetrarehetra ary ny zavatra tena hoe mampahery ako a zavatra hitanao dia ozy izy hoe ampatsy azy rehetrarehetra olazaiko taminareo ampatsy azy rehetrarehetra olazaiko taminareo zany hoe misy tompoteny efa omeny tombo anao misy ako dia efa omeny tombo anao efa ela be fa ny fotoana mamety azy ampatsy fanahy masina ao anatinao Jesosy rehefa naniraka mianatra dia konosy Jesosy hoe aza manomana koa nareo zay avalinareo rehefa tombo-teny fitsarana fa ny fanahy masina ozy izy no ampome anareo zay tokony hotenenina amin'izany fotoana zany ary zany hoe ianao zany rehefa tafatoetra tsara ao akoa ary fanahy masina rehefa mitoetra ao anatinao dia amin'ny fotoana mamety tsisy hoe tampoka aminao zany fa reny tompo-teny ianao eo am-pampiasa eo am-piara-miasa eo amin'ray amalena eo mandiko tonga ho azy kosa ny teny satria nao fanahy masina eo anatinao izy hoe tena tsy hiomana fa alao no za hiomana fa tokony tafonona isanandro sanandro ianao a tonga ny fotoana iresahanao an Jesosy mandelo azy voaka ho azy satria tsy ianao manao azy amen tsy ianao manao azy fa ny fanahy masina ny ao anatinao a dia mivoaka ho azy zay tokony rehetrarehetra lazay asa ianao rehefa efa miaina an'izany efa mizara teny efa mipokra teny efa manavoaka dia ianao rehefa mandamina teny sy mandamindamina be zany tsy mivoaka le izy satria sainao manambaranao azy oza fanahy hoe zatsy nanamboranan'io dia rehefa tonga eo amin'izay ianao misy ade enao ihany enao diaiza eo anao mirany amin'ny fanahy masina ajanopatynao nao fanahy masina fa lasitsika dia mandeha anao fa raha eo anao hatramin'ny farany mitokony eo eraka ianao satria tsy amanaty zay fa ny fanahy moamay fampoly manambarana Jesosy dia mezamo molo letsika moa zany zay rehefa beo fa eo am'le fanahy masina meny toatsika izy izana toko fahenina amby folo toko fahadimy amby folo aloha toko fahadimy amby folo a andiny fa enina amby roapolo toko fahadimy amby folo andiny fa enina amby roapolo rehefa ho avy ny mpananatra izay alefako anareo avy amin'ny ray ilay fanahy famarinana izay avy amin'ny ray dia ilaza ny momba izy ary anareo koa dia ilaza ny momba azy satria ny anareo fa niaraka hatramin'izay ny fanahy masina nomena an'izay mino zay fanahy masina nomena an'izay bebaka ny fanahy masina nomena an'izay nanaiky an' Jesosy ary ny asan'ny fanahy masina ao anatinao avy eo dia mampiomina ohatran'le mampiomina sy le manazava dia izao le fanahy masina anambarany an' Jesosy azo loaka zany amin'ny teny frantsay izy témoigner an' Jesosy zany hoe ny asan'io fanahy masina io rehefa tonga ny asan'io fanahy masina io rehefa tonga dia anambara an' Jesosy ny atongavan'io fa tsy anambara olombelona tsy anambara ministera tsy anambara lehilahin'Andriamanitra tsy anambara vehivavin'Andriamanitra fa anambara an' Jesosy Jesosy no ambarana halleluia zany hoe io fanahy masina io zany centran'io fanahy masina io anambara an' Jesosy ny atongavan'io mbola iseho aminao miteny momba an' Jesosy zay rehetrarehetra atao an' Jesosy fa tsy fanahy masina ampidera olona ampiseho olona na ampiseho asy fanambara an' Jesosy amen any anareo koa anambara an' Jesosy fa misy am'izao fotoana ny olona milaza fanahy masina fa tsisy Jesosy naray ara-toro teny tsisy Jesosy naray ara-toro teny
tsisy fibebahana ao anatin'ny toroteniny, tsisy famasinana ao anatin'ny toroteniny, tsisy tahotra n'Andriamanitra ao anatin'ny toroteniny. Fahombiazana ara-mofo ao anatin'ny toroteniny. Fampiroboroboana zavatra ny tany ao anatin'ny toroteniny. Zavatra mihezinyezina, zavatra goavana anatin'ny toroteniny. Fa Jesosy tsy hitanao voalaza mihitsy. Jesosy tsy hitanao ambara mihitsy. Ary izy ny hitanao eo anoloana. Fa Jesosy tsy marina sady izy. Jesosy tsy hita, Jesosy takony. Fa lasa ministera ny voizina, lasa olombelona ny voizina, lasa asa ny voizina, lasa fagagana ny voizina, lasa fihetseposy zavatra ety ivelany voizina. Fa Jesosy tsy hitanao. Rehefa tonga eo fanamasina, Jesosy nambara. Ary rehefa tonga eo Jesosy fibebahana ny resahana. Rehefa tonga eo Jesosy fahamasinana ny resahana. Rehefa tonga eo Jesosy tahotra n'Andriamanitra ny resahana. Rehefa tonga eo Jesosy fialana n'izao tontolo zao ny resahana. Kanefa rehefa misy milaza manambara an Jesosy, miaraka amin'ny hoe onction. Fa rehefa tonga ny hoe onction, tsy manambara an Jesosy mihitsy. Tsy manambara tahotra n'Andriamanitra mihitsy, tsy manambara fahamasinana mihitsy, tsy manambara fibebahana mihitsy, tsy manambara fampihomanana fiverenana Jesosy mihitsy. Fa fihetsiketsehana ety ivelana, fanambarana olona, fanasitranana. Naikefa misy fanasitranana. Fa tsy Jesosy rena manasitrana. Fantaro zay, tsy Jesosy rena manasitrana. Fa ny devoly manasitrana. Ary boky mampiasa Baiboly mihitsy eo akaikiny eo. Tsy ositra rehetra tandremo raha lasa babo lavery azy zay efa nalazaiko maty. Tsy ositra rehetra dia avy amin'ny Jesosy akory. Tandremo. Aoko aminao fanahy famarinana dia ahafantaranao hoe aoka izany ao Jesosy izany. Fa rehefa izy tsy manambara an Jesosy zay, rehefa izy tsy manindraindra an Jesosy zay, rehefa izy tsy mametraka an Jesosy olohany zay, tandremo fa tsy fanahy an Jesosy zany. Ny fanahy izy dia anambara an Jesosy, hitory an Jesosy. Karaha zavatra hitanao hoe milaza, manao asa, manao fanovana, manao zavatra goavana be. Fa Jesosy tsy hitanao fibebahana, tsy hitanao famasinana, tsy hitanao tahotra n'Andriamanitra, tsy hitanao fampihomanana amin'ny fiverenana Jesosy, tsy hitanao mandosira. Fa tsy izy zay. Devoly koa dia maka ny endrika ny mazava ozy. Devoly koa mahay maka ny endrika ny mazava ozy. Devoly koa mahay manasitrana e. Devoly koa mahay manao fahagagana e. Raha mijeranao amin'ny Apokalipsy 7:12. Dia misy izy hoe anao karazana fahagagana marobe. Le lanota, le mpamitaka. Ka tsy resaka fahagagana no ahitanao an Jesosy. Marina fa Jesosy ny teny hoe zao famantarana zao nanarak'izay mino ametantarana marany izy. Misitran'ny reny amoka dia amin'ny anarako izy. Iteny amin'ny fiteny izay tsy mora hainy izy. Zay no nambaran Jesosy fa ny devoly koa tsy andahany manaraka ohatsy. Ka tsy izay mirakitra rehetrarehetra dia avy amin'ny Jesosy tandremo. Any a Brezila sy Argentina sy ny tariny any a, rehefa misy fitaovavahana dia manao fitaovavahana dia misy vovolamena milatsaka ho azy. Dia tena hoe kristianina reo, evangelika reo, mirehatra reo, dia tena misy vovolamena mihitsy milatsaka. Fatao ina ilay vovolamena. Tompo ara miteny hoe arivany vovoka volamena anao, saky kurambola fotsinao, fa antsotono no kurambolamena anao. Atao ina ilay vovolamena. Zay kena zavatra ataon'ny Satana. Misy vovolamena latsaka. Mety mahita mandrika mandeha anao fa tsy Jesosy nampandehany. Mety mahita olona manipitehany anao fa mety tsy Jesosy nampanipitehana anio. Mety tafotoany anao mizany tezaka, zany ny fahamarinana. Tiako lazaina amin'io zany. Rehefa tsy manambara an Jesosy io dia lavo. Rehefa tsy manambara an Jesosy io dia lavo. Rehefa tsy mitory an Jesosy io dia antsiro. Aza mandeha amin'ny fihetsem-po sy amin'ny fahataitara amin'ny nofo. Amin'ny sentiment. Fa ny sentiment mamitaka anao. Mamitaka anao, roboka ao ianao farany. Dia nambola manota ary ianao ahita foana fahagagana koa izy anao hoe ary mandeha ary ny fahotana sy ny fahagagana. Raha mbola ianao anatin'ny fizangajangana, ao anatin'ny fitsiriritan'olona, ao anatin'ny fanompotsapy, ao anatin'ny fankalaram-bola, fa ianao miasa ihany misy miracle. Ianao miasa ihany misy fahalasana, ianao miasa ihany misy tena zavatra mirehitra. Fa Jesosy tsy ao aminao tsony. Jesosy tsy ao aminao tsony. Ka mila malala an Jesosy ianao hoe Jesosy ve zany ambara. Jorona ane voalaza ane Jorona toko fahafito. Jorona toko fahafolo izay ny falaparany. Dia osy ny olona hoe tsy nanao fahagagana indray mandeha ary Jorona iny. Jorona mpanao batisy.
fanambara momba an'i Jesosy dia marina daholo. Halleloja. Apetraka amintsika mihitsy zany fa be da be ny fitaka sy ny laika amin'izao fotoana izao. Be da be ny fitaka sy ny laika amin'izao fotoana izao. Jaona toko folo dimy faha 1:10. Be da be ny olona tonga moa izy dia nakeo aminy dia ozy izy hoe i Jaona tsy nanao fahagagana na ray ary fa zay rehetrarehetra nolazain'ny Jaona momba an'io lehilahy io dia marina daholo. 1:20 zafady. Zany hoe le havana malala ny centran'io ino izy teo centran'io fanamaso io dia Jesosy. Raha vao tsy manambara an'i Jesosy io mieritrereto manto sika na manao fahagagana sy fiovana sy mahavon'olona be ary rehefa tsy manambara an'i Jesosy io, rehefa tsy Jesosy nindraindrainao, rehefa tsy Jesosy nomena voninahitra ao, rehefa tsy nitahotra an'Andriamanitra sy ny herin'ny azo fijaliana ny torianao, lavo zany. Lavo zany, ianto siry zany, tena miteny aminareo mihitsy ahy. Teny aminareo mihitsy ahy. Fa andro sarotra zao, andro sarotra zao, andro fitaka zao, zany teny mandeha mihitsy ny fitaka, fa hita teny amin'izao tokoa zao. Na miteny hoe maty telo andro tany akoatra. Ka tonga vany izy dia anambara hoe mpivakaka. Fa dia io foana hoe manambara an'i Jesosy ve. Fa tsika ma tsy doka hoe izy ino maty telo alina sy maty telo alina, alao ino no araha, ka ino no araha. Maty telo alina sy maty telo alina iny, dia aveo iny taitra indray, dia tamin'ny herintaona indray maty indray dia fo indray. Ka tsy resaka maty sy nitsaka ilay iny no azona hoe avy amin'i Jesosy io. Misy ereo maty dia mody mihinana fanafody reo fa velona reo afaka telo alina. Fa nisy anankiray tsy nandahita tsony hoe fanafody dia maty tao izy. Fitaka daholo, mandeha amin'ny raha sena vavy, marina zany teneniko anareo zany. Ka raha reny olona sy doka hoe tena iny, tena maty iny dia nitsaka, tsy maty nitsaka reny tenen'i Jesosy, ianao mandray fanamasina dia azo hoe amin'ny latsahan'ny fanamasina ao anatinao. Fa tsy hoe maty nitsaka zany. Maty nitsaka izy nefa mbola mametraka anao ambany lalàna. Maty nitsaka izy nefa mbola mametraka anao hoe aloavo ny didy folo. Maty nitsaka izy nefa mametraka aminao aiza mihinana an'ity, aiza mihinana an'ity. Jesosy ina miteny an'izany tsony. Jesosy tsy milaza an'izany tsony. Ka manome voninahitra an'i Jesosy ny fanamasina. Manome voninahitra an'i Jesosy ny fanamasina. Ao anatin'ny fahalelentena. Halleloja. Mazava amintsika ve zay? Mazava amintsika ve zany famarinana zany hoe zay no asan'ny fanamasina. Hiprezante an'i Jesosy. Fa tsy hiprezante ministera, tsy hiprezante olona, tsy hiprezante hoe vahoaka be, mahavono vahoaka be. Fa hiprezante an'i Jesosy. Mazava be. Toy izay ihany Jaona 1:10. Andiny 4:10. Andiny 7:10. Halleluja. Halleluja. Jaona 1:10, andiny 7:10. Andiny 12 azafady. Manana zavatra maro mbola tiana tenenina aminareo aho fa tsy hizaka anareo zany izy. Fa rehefa tonga ny mpananatra, ilay fanahy ny fahamarinana, izy no hitarika anareo marina rehetra. Ary tsy resaka momba azy izy, fa izy ilaza zay rehetrarehetra eny momba ary na ny zavatra ho avy azy dia manino tantaraina hoteneny. Dia eo ny andiny 4:10 anome voninahitra azy, anome voninahitra izy. Satria izao maka zay anahy izy ho ao aminy ary anambara zany aminareo. Azonareo ve? Toy anefa lazaiko teo zany anome voninahitra an'i Jesosy ny fanamasina. Raha filazantsara tsy santry amin'i Jesosy, tsy izy zay. Raha fivoriana tsy santry amin'i Jesosy, tsy izy zay. Raha fahagagana tsy santry amin'i Jesosy, tsy izy zay. Fa mila santry amin'i Jesosy. Jesosy be no ambarany. Tena tia ny fanamasina petraka amintsika. Tsaka malahelo fanamasina zao fotoana be da be ny fitaka. Tsy mahita an'i Jesosy tsony ny olona. Ka rehefa tsy mahita an'i Jesosy ny olona, tsisy fahamasina anao. Rehefa tsy mahita an'i Jesosy ny olona, tsisy fahamarina anao. Rehefa tsy mahita an'i Jesosy ny olona, tsisy tahotra an'Andriamanitra anao. Rehefa tsy mahita an'i Jesosy ny olona, tsisy herin'ny azo fijaliana ao. Rehefa tsy mahita an'i Jesosy ny olona, tsisy fiomanana ny fiverenana ao. Fa dia zavatra ny tany sy firaiketana ny filazantsara ny tany daholo no ambara ao. Mazava amintsika izay a.
Jesosy zany mitariky anao, ifanamasiny zany mitariky anao anambarany Jesosy. Amen. Anambarany Jesosy io, ary anome voninahitra an Jesosy io. Anome voninahitra an Jesosy io. Alleluia. Dia mikasika anao fanamasina ao anatin'izany rehetra. Ary manifestation voalohany fanamasina, vokatra fanamasina mila dia tapitsika. Aza mitady zavatra lavitra ianao. Fa ny vokatra ny fanahy dia hitiava. Izay ny vokatra ny fanahy. Hita eo aminao ve zany? Hita eo aminao ve zany? Izay ny famatorana ara-panahy. Izay no hita fa ao anatinao ny fanahy, ianao manana fitiava. Koa jerentsika amin'izay ny Galatiana fa 10. Galatiana 5 andiny ny faharoa amby roapolo. Ny vono mamantarana ny azo izy Jesosy. Tena mampalahelo fa hainao rehefa mijery tena internet anao dia mahita daran'olona marobe ao. Misy olona lehilahy tany Nigeria tany na bevoka vehivavy 20. Fa zay hono tariny fanamasina azy hoe ataoko bevoka nareo amin'izay misy fanamasina ao aminareo. Paster avy any Nigeria tena bevoka vehivavy 20. Fa zay hono nitariny fanamasina azy ary tsy manao zay raha tsy fanamasina no mitariky. Dia bevoka le vehivavy 20. Lana ity zany. Dia lazay fa fanamasina zany. Lazay fa fanamasina zany. Ifahasan'ny Satana tena asan'ny Satana tena dia voasiboka koa zany le roapolo le tao. Tandremo efa be da be koa ny Afrikanina tonga eto Madagasikara. Tandremo mitandremo miafena mandosira miafena ao amin'ny efitra mangingina. Misy ndraiky ianao raha te handray ositra nareo matory eo amin'ny tany daholo fa hitsakitsako. Tena hitsakitsahany daholo le mpiony rehetrarehetra matory amin'ny tany mandray ositra ho nareo dia hitsakitsahany amin'ny kiraro matsokoloana sy mangirana be. Koa re olona tena akaiky Jesosy, marina akaiky Jesosy. Tamin'ny andro taloha tsisy ohatr'izany e. Tamin'ny hoe voanio sy tamin'ny 90 tany koa mety koa tsisy ohatr'izany. Fa tena tonga dia matory dia hitsahany fa mandray fanamasina dia matory daholo koa le olona. Kandray tsisy an'izany a. Misy nefa tena ositra ny fanahy dia fa jerena anao dia meme izy dia meme koa ianao. Dia meme daholo reo, kakakaka daholo reo. Kaiza ianao nahita fanamasina kakakaka ao amin'ny asan'ny apôstôly. Kaiza ianao nahita fanamasina iny meme. Dia izy hoe fanahy fifaliana zany. Tsy zany a. Tandremo. Tsisy an'izany. Tsisy an'izany. Fanamasina tena manadanja. Fanamamitaka tena manadanja. Ary misy fanahy hafa mihitsy ao. Raha mandeha tsy dia internet efa misy lehilahy lehibe zay efa antitra be zay izy. Efa Amerikanina angamba. Dia efa misy mitady izy dia aleha fotsiny eo dia meme kely izy. Dia meme kely izy dia meme daholo koa le manodidina eo sady mianjera. Dia tena anao fa fanamasina zany. Tsy fanamasina zany tsy. Zany hoe manambarana Jesosy. Mirevelera Jesosy zany. Manome voninahitra an Jesosy ve zany? Tsisy zany. Tsisy zany. Manamitaka zany. Misy ray tena tonga dia tenen'le pastera sa iza dia vao miteny ilay mpandeha fotsiny izy mioraka daholo aloha dia voaka varavara dia lasa mihinana bozaka eny an-jaridaina eny. Jerevy kely koa izay eo amin'ny internet eo. Tenen'le olona ilay mpandeha fotsiny izy dia dia lasa ireo dia mihina bozaka tena hoaniny tena tena mihitsy ilay bozaka. Tena lasa lasa tsy haiko hoe zany ve hoe mampandry amin'ny amaiso. Tsy zany a. Marina e. Tena mihetsika fa mampatahotra zany. Mampatahotra zany fa mifaliko hoe fa akaiky Jesosy. Satria be ny fitaka. Be ny fitaka. Be ny fitaka. Pastera mangala-padolona moa dia tsy lazaina intsony. Hoe mankaty amiko kely ny vadinao. Zay ny tariny fanahy, aiza nisy fanahy teny zany. Fanahy mamitaka zany. Dia tena apetraka amintsika zany tsy izy daholo zany. Tsy izy daholo zany.
fa rehefa mantoky fotsiny ianao rehefa nandray an' Jesosy izy tomboka sy ny fanasana famaritana anao anatinao dia tsy avery anao fa tandre fa rehefa miteny kosa tompo hoe aza makary kosa efa miteny anao zao fanahy hoe aza makary sotratra fanahany fahaverezan-kevitra any ianao dia ino zavatra tsy izy any rehefa miteny tompo hoe aza miditra amin'ity fa siko mamitaka any any dia aza mira misy koa matsipy any ohatra ny fangaro ihany dia tsara sy ratsy ohatra hoe mijery anao enseignement paimpomo zany dia misy ohatrany tsara fa misy ohatrany mamitaka dia miditra ao anao fa tandreo fa ny akamarony eo fitaka zany hoe alao tonga dia zay pura fotsiny raisiny fa aza fangaro hoe raisiko kely ohatrany mety dia raisiko kely ato ohatrany mety fa na masina ao mitarika anao fa eno ihany fanahy hoe rehefa miteny tompo hoe tsy izy tia dia aza le tsy izy tia dia aza ao tsy izy tia fivoriany ty fa aza liana tsy izy tia olty fa aza liana fa na masina mitarika anao ny aminay amen amen amaraparana Galatiana le toko fadimy teo a vokatry ny fanahy vokatry ny fanahy ny fitiavana feno fitiavana anao rehefa manana ny fanamaso dia efa nampiasako dia man'ny fahavalo ary tianao fifaliana olona feno fifaliana zany manana fanamasina zany tsy mitsipiakakaka olona feno fifaliana tsy hoe memena olo tsy zay hoe vokatry ny fanahy fa olona faly mety mipetraka eo izy tsy mitsika io izy fa feno fifaliana avy eo anatiny eo amen tsara hoe Jesosy hoe tsara Jesosy hoe ary anao hoe fanamasina io hoe tena iainanao zany olona feno fifaliana olona miadana tsy jeritsony hoe miadana ry any izy miadana izy fanamasina ao anatinao miadana ianao amen manana fitsarana manana fiadanana satria andrina fiadanana ao anatinao amen tsy miakina vola misy volana tsisy vola io tsy miakina misy asana tsisy asa tsy miakina misy talona tsisy talo tsy miakina amin'in'inona io fa miakina amin'le fanahy ao anaty ozy koa hoe mahay zavatra rehetra mampahery ahy mahalala mihinana rehefa misy rehefa tsisy dia mahay tsy mihinana rehefa misy dia mahay mihinana mahay zavatra rehetra mampahery ahy zany Paul zany mitaniany fanamasina any an-tranomaisa zany fa mbola mavita saovo mavita mamorikira any an-tranomaisa azonao fa tsy tena an-tranomaisa na inona nino voasolo azonao le zany any an-tranomaisa izy ko misy fiadanana misy fifaliana ny akamaroany reo epistily sorata amin'ny Paul reo migadra izy namorana anareo migadra izy namorana anareo fa ao fiadanana ao fanamasina ianao koa mety gadrain'ny tompo ao anatin'ny zavatra maro fa tsy figadra fahotana fa ao am'izay mivoaka am'izay le zavatra tsara rehefa le ijaona le ijaona apôstôly manorana ny apokalipsy nalefa sestany io zay io vao namoaka ny apokalipsy fa raha tsy natao sestany io tsy mivoaka ny apokalipsy halleloia ianao koa mila atao tompo sestany ianao fa mivoaka avany ianao mivoaka Jesosy halleloia mivoaka avy any sestany avany ianao tsisy afa-tsy Jesosy tsony resahanao nananaliva amen mitarika anao tena milamena anao milanazava anao tena mirevelation voekony amin'ny Jesosy ary joranao anambarany fahamarinana nanambarany Jesosy zay afen'olona Jesosy zay tsy rarahin'ny olona Jesosy zay ataon'olona fitaovana fotsiny fa ianao tena hotarehan'i Jesosy ianao avy ozy ozy anao Isaia hoe fanenefitra izy fanenefitra izy misy loharano any fanenefitra izy misy rano any fisehoako aminy halleloia tena anazava anao tompitadika anao am'zany marina mihitsy zany fanentina tany jaune fa rehefa tany jaune mahita iona tonga ny jaune na rehefa sestany izy vita sestany tany izy mivoaka daholo ny tompony lazay mivoaka daholo ny tompony lazay ary hitatsika ao daholo ny tantara ho avy rehetrarehetra hitatsika ao ny zavatra mitranga am'izao 2015 zao soratany jaune amin'ny apokalipsy soratany jaune ao daholo fa natonga ny voasoratra izy na rehefa sestany fa raha mbola atao amin'ny vahoaka atao foana izy a dia mirakla sy ny hirahira sy ny fiketsikehtsehana mita an'izao dia tsy nanana révélation ny amin'ny Jesosy mihitsy izy hianana révélation ny amin'ny Jesosy fa ianao mitezako anao stomon'ny Jesosy mitokana mitezako anao stomon'ny Jesosy tena hoe miarika ho aminy fotsiny
Miteza koa anao tena hoe manana fotoana mangingina miaraka amin'ny Jesosy. Rainao zay mahitanao mangingina anao maly anao. Halleloja! Tsisy olona anambaranao fa mifanamo anambaranao. Ary rehefa misy fanamo bitsika aminao dia amarinao amin'ity teny ity hoe araka ilay voasoratra ato ve zany. Halleloja! Dia koa masy anao mandeha any ka sao dia maheno feo roa, feo telo, dia jereo foana hoe araka ilay voasoratra ato hoe tenen'ilay feo. Fa raha vao tsy araka ilay voasoratra ato, miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy araka baiboly zany teneninao zany. Fa raha misy fanampiteny aminao, raha misy fanampibitsika aminao, raha misy atra helinao, ampitao ato. Fa rehefa araka ny ato ilay izy, tia ny fahamarinana, iozy ianao hoe tonga soa ianao ny fanamasina. Halleloja! Halleloja! Entin'ny tompo, entin'ny tompo. Halleloja! Tsara ve Jesosy? Tsara ve Jesosy? Entiny mivoaka ianao fa ianao tsy ahita azy ao anatin'ny Babilôna. Ianao tsy ahita azy ao anatin'ny voka-dehibe. Halleloja! Tsy mahita an' Jesosy ianao amin'ny aladiny mitandrina. Halleloja! Tsy mahita an' Jesosy ianao amin'ny fetiny taranaka. Halleloja! Tsy mahita an' Jesosy ianao amin'ny fetiny sabata. Tsy mahita an' Jesosy ianao mivoaka ao. Halleloja! Tsy mahita an' Jesosy ianao. Olombelona hitanao ao. Zobika feno vola hitanao ao. Latabatra palissandre hitanao ao. Daplu palissandre hitanao. Fa tsy mahita an' Jesosy ianao. Akanjo mirebareba hitanao ao. Olona manao procession hitanao ao. Manao akanjo fotsy be da be, tsy mahita an' Jesosy ianao. Te ahita an' Jesosy ianao, mivoaka ao. Aza miretsy kombakomba, aza fangaroaro. Latsinainy talata ato, darobia ary, lakamisy ary. Alaiko kely ny ato, atao kely ny ato, atao kely ny ato, atambatra kely ny ato, manao polisy eo. Fa rehefa pur ao amin'ny Jesosy, dia pur ao amin'ny Jesosy. Rehefa mivoaka amin'ny fombafomba, rehefa mivoaka amin'ny rafo, rehefa mivoaka amin'ny Babilôna, dia mivoaka hatramin'ny farany. Halleloja! Aza maty-kena maso, aza menamenatra, ho halan'olona ianao. Ho halan'olona ianao, hejian'olona ianao, ho eseson'olona ianao, tsy mampaninona zany. Halleloja! Satria ianao efa anestesie. Satria ianao efa dongoto ny fanamasina, tsy atahoranao tsony zany, vao mainka ianao faly amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja, halleloja, halleloja. Vao mainka ianao faly amin'ny anaran'i Jesosy. Tarika anao Jesosy, fa mivoaka tanteraka, mivoaka tanteraka. Rehefa misy amin'ny teny aminao hoe aiza ianao toa tsy hitatsony, fotoana sabatsika ihany laty. Io ihany ihany. Manino ianao miavatra, manino ianao matahotra. Teneno izy fa tsy izy ho ataonareo eo. Tsy naniraka ao amin'izany ny tompo. Tsisy fetin'ny sampan'izany ao baiboly. Tsisy fetin'ny lehilahin'Andriamanitra zany ao baiboly. Tsisy fetin'ny alahady mitandro zany ao baiboly. Tsisy fetin'ny taranaka zany ao baiboly. Fa fetin'i Jesosy ao. Jesosy no sambatra, Jesosy ny derainy, Jesosy no ankalazainy. Halleloja! Halleloja! Fotoana zao ifoazana. Fotoana zao ifoazana. Fotoana zao tsy atoritoriana tsony. Fotoana zao tsy ilalaovana famotana. Fotoana zao tsy iraisana tsokombakomba amin'ny ratsy. Halleloja! Jesosy efa navoaka. Azonareo? Jesosy efa navoaka ny ala sinavoaka. Tsy navela niditra tao tsony Jesosy. Tsy navela niditra tao tsony Jesosy. Ao mamaky ianao amin'ny asa ao amin'ny filazantsara tsy afaka niditra tsony Jesosy fa tany anefitra. Dia ny olona iray nanantona Jesosy tany anefitra. Halleloja! Navoaka Jesosy. Efa be da be fiangonana zao nandroaka an' Jesosy. Azonao? Efa be da be fiangonana mandroaka an' Jesosy. Efa be da be fiangonana tsy te hiresahana zany famasinana zany tsony. Efa be da be fiangonana tsy te hiresahana zany tapatra n'Andriamanitra zany tsony. Efa be da be fiangonana tsy te hiresahana zany hoe fahamarinana sy famasinana zany tsony. Efa be da be fiangonana tsy te hiresahana zany hoe fiverenan' Jesosy zany tsony. Tompo anafika atsika, tompo amonjy atsika, tompo ambindra fo amintsika. Fa efa androahan' Jesosy. Ka rehefa tsy ohatsony Jesosy ina no hidiranao any. Rehefa tsy ohatsony Jesosy fa olona nindraindrainao, ina no hidiranao any. Rehefa tsy ohatsony Jesosy fa asa sy vola no mipetrao, ina no hidiranao ao. Tsisy fandraisanao amin'izany tsony raha feno ny fanahy ianao, raha tempo ny fanamasina ianao, raha fonena fanamasina ianao, raha trano fanahy itoeran'Andriamanitra ianao, raha manana le consolateur ianao, tsisy itoeranao amin'izany tsony. Halleloja! Aleo anjaka feno ny fanamasina. Avelao anjaka feno ny fanamasina. Avelao anjaka feno ny fanamasina hitarika anao. Halleloja! Anananao fifaliana, anananao fiadanana, anananao faharopo, anananao faharimem-panahy, anananao maîtrise de soi. Hitanao fahononam-po, vokatra ny fanamasina zany. Halleloja! Ianao eny amin'ny toerana eny amin'izao olona tsy fotoana zao fanamasina mikasika anao. Mikasika anao tsy mampitoetroetra anao ireo tsony, tsy mampalahelo hoeno anao tsony, tsy mampatotory anao tsony, ary tsy hampangina anao tsony zany fa hiteny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja! Raisiko fanamasina, raisiko fanamasina. Halleloja! Soka Jesosy. Solany amin'ny teninao, solany amin'ny vahoaka anao mangetahiry, solany amin'izany teninao zany Jesosy. Mamalo ny talonaka, mamalo ny talonaka, antaina zany teny zany.